c'est une école spécialisée pour les sourds et malentendants, ici aux alentours de Thomas. C'est une école de niveau primaire. Il y a la classe préscolaire, le niveau primaire. Et après le niveau primaire, ces jeunes-là, ils voudraient continuer en cette classe qu'on appelle classe pré-professionnelle pour apprendre un peu le métier. Nomenao ity fotoana ity indray izay ry tompo andrenesanay ny teninao ka dia isaoranay anao izany. Misaotra anao koa satria mbola omenao fotoana hibebahana aminao noho ny fahotana izay nataonay. Misaotra anao izay ry Jesosy noho izany fitiavanao izany. Ataovy mahatsapa izany fitiavana izany mandrakariva ao aminay izahay. Voninahitry ny anaranao ny zavavaka izany. Amen. Risiko lady malala ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra antsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Amin'izao aladiny Trinité izao dia voatelo hotoriana amintsika ny ten'Andriamanitra araka izay voasoratra amin'ny filazantsara ny Jaona. Jaona toko 5:10, 2:20 ka hatramin'ny 7:20. Jaona toko 5:10, 2:20 ka hatramin'ny 7:20. Toy izao no vavaka ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Zao ny dediko dia mba hifankatiavanareo tahaka ny itiavako anareo. Tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao dia ny manolotra ny ainy amonjy ny sakaizany. Ianareo ny sakaizako raha manao araka izay andidiko anareo. Tsy ataoko hoe mpanompo itsony ianareo, fa ny mpanompo tsy mahalala izay ataon'ny tompony, fa efa nataoko hoe sakaiza ianareo satria izay rehetra reko tamin'ny raiko no nambarako taminareo. Tsy anareo no mifidy ahy, fa izao no mifidy anareo, ka nanendry anareo mba handeha sy hamoa ary mba areta ny vokatrareo, mba omeny ray anareo izay rehetra angatahanareo amin'ny anarako na inona na inona. Izany zavatra izany no andiko anareo mba hifankatiavanareo. Amen. Nakalaza ny Pentekosta isika tamin'ny alahady lasa teo. Izay atsirovitsika indrindra ny nilatsahan'ny fanahy masina. Rehefa nahazo ny fanahy masina ny apôstôly dia nandeha nitory-teny, nandeha nanao ny fampianarana maro amin'izay. Dia isika koa ankehitriny izay nahazo ny fanahy masina teo am-batisa dia manao izany asa izany koa, na dia tena tsy mitovy amin'ny apôstôly aza. Araka ny voalazan'i Jesosy teo hoe izao no, aono izy, izao no mifidy anareo. Io tsy ny teny hoe anareo olo-dehibe fa anareo. Mantsy ny apôstôly teo zany izy iraka rehetrarehetra izay voahiraka rehetrarehetra. Dia ao anatin'izany isika sikolalady na dia mbola tsy olo-dehibe aza. Mampikatso, mahatonga ny asan'Andriamanitra mandringa matetika dia ny tsy fanarahana ity teny Jesosy voalohany ity dia iny zay ny hifankatiavana. Misy olona pastora, mpiandry hitantsika manao tory-teny, manao ny asa fitoriana, ny asa am-piangonana, kanefa izao tsy manana fitiavana an'ireo olona anaovana izany asa izany izy dia hita hoe tsy mandeha araka ny tokony izy ny asa izay atao. Ary isika lalady koa dia tahaka an'izany.
raha misy hira tamin'ny sabotsy teo zao ny psykolade sy mataparitany Antananarivo zao nanao antsakira, de raha vao misy manao hira ka ohatra tsy mahazo solo ohatra le mira tokana ireny na tsy miseho tsara hoe izay mihira de tesitra indraindray. Zany hoe tsy manana fitiavana n'le asa atao, tsy manana fitiavana n'le olona hitoriana dia manimba zavatra izay zavatra izay. Mampianaritsika eto Jesosy ny mba hifankatiavantsika samy isika, satria zao raha ao anatintsika ny fitiavana manao izany asan'Andriamanitra izany de ho tanterakitsika ny iraka zay ampanaovan'i Jesosy ho antsika. De ataotsika any amin'ny asa any amin'ny asa any amin'ny fianarana izay ataotsika. Raha ohatra ka antery ny anaovantsika izany asa izany de tsy ho vita izany. Ka amintsika mianatra lesona ohatra, satria terena hianatra lesona, ka amintsika hanao enti-mody ohatra. Fa rehefa tiantsika nefa manana fitiavantsika ao amintsika, ohatra hoe mba te afinaritra ny dada sy neny ohatra, na hoe tsapantsika hoe raha vao mianatra tsara tsika de hanana asa tsara rehefa any aoriana any mijery no avintsika isika. De rehefa ao anatintsika zany fitiavana izany dia mora amintsika ny manao ny fianarantsika fa tsy ao anatin'ny fahasorenana ohatra. Tahaka an'izany koa ny asa ny fianarana, ny asa fanaovana hira ny lazaiko teo ihany. Rehefa ao anatin'ny fitiavana isika ny mihira, izara ny filazantsara am'izay olona zay mihaino atsika, de tsy mampanina atsika na tsy misongadina itsika, tsy mampanina atsika na de misy tsy mihaino atsika eo, tsy mampanina atsika na de misy meme atsika noho tsy fahaizantsika eo. Fa rehefa ampitiavana no anaovantsika ny asa izay ampanaovan'i Jesosy atsika, dia izay no ampandeha araka ny tokony izy ny asa ampanaovan'i Jesosy atsika. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, ny fitiavan'Andriamanitra ray, ny firaisana ary ny fiombonana amin'ny fanamasina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao mandrakizay. Amen. Ivavaka isika. Jesosy io, maty ho anay tokoa ianao teo amin'ny asa fijaliana, mba ho famonjena ho anay. Atao velombela ao tanatinay izany fitiavanao izany, mba hanaovanay ny asa izay nanirahanao amin'ny fitiavana koa. Mamindrafo amin'ny anony fahotana izay nataonay ry Tompo, voninahitry ny ronono zavaka izany. Amen. Unis dans la prière.
Merci Seigneur pour ce jour nouveau que tu nous as donné. Merci pour ton amour que tu t'es sacrifié pour nous. Tu vas nous donner ta parole encore aujourd'hui et nous te remercions également. Nous te rendons grâce. Pardonne-nous les péchés que nous avons commis. En ton nom, nous faisons cette prière. Amen. Chers membres de l'école du dimanche, que la grâce et l'amour du Seigneur Jésus-Christ, Dieu notre Père, soient avec vous. Amen. En ce dimanche de la Trinité, la parole de Dieu qui nous sera donnée est écrite dans l'évangile de Jean. Jean, chapitre 15, verset 12 au verset 17. Jean, chapitre 15, verset 12 au verset 17. Voilà ce qui est écrit au nom de Jésus-Christ. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous aime. Le plus grand amour que quelqu'un puisse montrer, c'est de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Vous ne m'avez pas choisi, mais je vous ai choisi. Je vous ai chargé d'aller, de porter du fruit et du fruit durable. Ainsi le Père vous donnera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Ce que je vous commande donc, c'est de vous aimer les uns les autres. Amen. Dimanche dernier, nous avons célébré la Pentecôte, le jour où nous commémorons le Saint-Esprit qui est venu sur nous. Grâce au Saint-Esprit, les apôtres ont pu faire ce que Jésus leur a demandé de faire, c'est de prêcher l'Évangile et de prêcher l'amour de Dieu. En effet, si nous faisons ce que Jésus nous dit de faire sans l'amour, alors ce sera incomplet. Nous voyons par exemple plusieurs employés d'église, les pasteurs, les bergers, qui sont incapables, qui sont incompétents dans leur ministère. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas l'amour de Dieu en eux. Parce que si on a l'amour de Dieu en soi, lorsqu'on fait ce que Dieu nous dit de faire, on aura comme une grande motivation en nous. Si par exemple, à l'école, on nous dit d'apprendre nos leçons, de faire nos devoirs, on n'a pas assez de courage si on n'a pas assez d'amour. Si on nous force à le faire, si on a peur de nos parents, on n'y arrivera pas. Mais si on a un amour en nous, par exemple, si on comprend à quel point c'est utile, ne serait-ce que pour plaire à nos parents, c'est de l'amour, ou bien si on est conscient que si on travaille bien, on pourra avoir un bon emploi quand on sera grand, ou bien pour avoir un bon avenir, on aura une bonne motivation en nous grâce à l'amour que nous avons en nous. On n'est pas obligé de prêcher comme les pasteurs ou les bergers. Mais par exemple, nous, si notre temps arrive, samedi dernier, on a fait des louanges, en chantant quelquefois, si on n'a pas l'amour en nous, ce n'est pas assez. Par exemple, il y en a qui veulent chanter tout seuls, faire des solos, il y en a qui veulent qu'on leur applaudisse, par exemple. Si c'est pour ça que nous chantons, ce n'est pas bien. Il faut avoir l'amour en nous, l'amour de prêcher, de montrer l'amour de Dieu à ceux qui nous écoutent. Peut-être qu'il y en a qui vont rigoler en nous voyant, peut-être qu'il y en a qui ne vont pas nous écouter, par exemple. Même si il y a ce genre de personnes, on doit toujours continuer à avoir l'amour de Dieu en nous, montrer l'amour de Dieu en nous, grâce au Saint-Esprit qui est en nous. Si seulement on a l'amour de Dieu en nous, si seulement on s'aime entre nous, c'est là seulement que nous pourrons accomplir la mission que Dieu nous a dit, que Dieu nous a donnée. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père et la communion avec le Saint-Esprit soient avec vous. Amen. Prions. Merci Seigneur pour cette parole que tu nous as donnée. Merci pour le fait que tu t'es sacrifié pour nous afin de nous sauver. Fais-nous ressentir toujours en nous cet amour et aide-nous à la partager avec nos amis. Pardonne-nous des péchés que nous avons commis, Seigneur. En ton nom, nous faisons cette prière. Amen.
mazava atorony jesosy anao e ekonao azamihambahamba fa io efa manangasanga terana soa tokoa samataka ny raika taloa fa jerusalema vavao iorogovantaninao isadiresi mazava atorony jesosy anao e ekonao azamihambahamba fa io efa manangasanga terana soa tokoa samataka ny raika taloa fa jerusalema vavao iorogovantaninao anao fa managnaty resy manatonga ny jesosy zadinony mitondra baiboly andresena miasa bevoly de anao fa managnaty resy mangatapa amin'ny jesosy mibeba maninyena minyota fa jesosy ro hanavao ny tota oya baba oya mene io adiresiolo ruvawanao paradesa iananao evero adiresiolo fa andao padesi diresi mazava ombeny jesosy anao e ekonao azamisalasala fa io zamanakafaranga terana soa tokoa samataka ny raika taloa ona malagasy namazaha sekafitisao samiraha isadiresi mazava ombeny jesosy anao e ekonao azamisalasala fa io zamanakafaranga terana soa tokoa samataka ny raika taloa ona malagasy namazaha sekafitisao samiraha tazamponinao alala efavona letanana milazaoko ny anambalany tokanihoany pimetatany adiresa fa miabiaby tena magny sambavamby ivonona isika mianakaby sovene de ivarina yakady oyazoke oyaozate io adiresiolo ruvawanao paradesa iananao evero adiresiolo fa andao padesi
sonanay kafadiny fonay manandrapeo sy nigeranao ka de manao izao iraiza sasatra sika tily asa fatratra Yeah.
toy izao no nitiavan'andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Jaona toko 7 ny 9:40. Radio Teny Fiainana 91.2 MHz. Hita ianao anie Jehova ka hiaro anao, ampamirapiratra ny tavany aminao anie Jehova ka hamindra fo aminao, anandratra ny tavany aminao anie Jehova ka hanome anao fiadanana. Amen. Mety toko 9 andiny 4:20 hatramin'ny 4:20. L'Éternel te bénisse et te garde. L'Éternel fasse lever la lumière de sa face sur toi et use de grâce envers toi. L'Éternel lève sa face sur toi et te donne la paix. Amen. Nombre chapitre 6, versets 24 à 26. May the Lord bless you and take care of you. May the Lord be kind and gracious to you. May the Lord look on you with favor and give you peace. Amen. Number chapter 6, verse 24 to 26. Ankasitrahana trany ianao ny amin'ny fanarahanao tsy tapaka ty onjam-peo mamintsika ity dia ny 150 teboka MHz izany.